mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindray toera eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra trano sika fa mbola zava-dehibe no ahafahantsika mandray ny tenina midika izany fa mbola misokatra ho antsika hivaravara-pahasoavana. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tiana tsara indrindra velom-pisaorana anao indray izay satria mbola nomenao fahafahana handray ny fahasoavanao. Isaorana ihany koa ianao izay mihay ny isa-tokantrano izay mihaino sy manaraka izao fandarana izao ary mino sy matoky izay fa eo anilan'ny mandrakariva ianao manome izay rehetra ilainy ary indrindra mitana indrindra eo amin'ny fandresena. Indray ny teninao izay ankehitriny ka mety aiza ianao hiaraka aminay eto. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny antsoina ny levy sy ny amin'ny fifadikanana. Ny mpamory hetra atao amin'ny andron'i Jesosy dia olon-tsotra izy ireo. Mpiasa teo ambany fahefan'ny fitondram-panjakana Romanina. Nankahalaina teo amin'ny fiarahamonina Jiosy tany Jodia izy ireo satria matetika no naka vola mihoatra noho izay tokony halaina ka nanjary nanan-karena noho ny fangalarana amin'ny mpiray firenena aminy. Misy fanazavana Jiosy momba ny lalana ara-pivavahana ao amin'ny Minstraktaty Torot manao hoe raha miditra ao amin'ny trano iray ny mpamory hetra dia tonga maloto avokoa ny trano sy izay rehetra ao anatiny. Koa tsy mahagaga raha nanao teny feno tsy fankasitrahana tamin'ny mpianatra ny mpanorata-làna nanao hoe miray mihinana ozy izy sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanody izy. Miresaka aloha hevitra vaovao indray manko Marka ao Marka 2:2 io tantara io no eo afovoan'izy 5 izay samy ahitana fifanoherana. Miresaka fiara-misakafo izay fanasana nataon'ny levy ny tantara eo alohany fa ity tantara ity kosa dia miresaka momba ny fifadikanana. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe nahoana ny mpianatry Jesosy tsy mifady kanefa ny mpianatry Jaona Batisa sy ny mpianatry Fariseo kosa mifady. Nanao sary anohatra na fanoharan'i Jesosy hosetran'izany ka nohariny amin'ny fanasana ny fampakaram-bady ny fanetretena ny tenany. Ho hafahafa tokoa raha mifadianina avokoa ny olona rehetra nasaina ho amin'ny fampakaram-bady kanefa eto dia milaza mialoha Jesosy fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra tsy ho eo amin'izy ireo dia toy izany no ndraisany momba ny azo fijaliana ka amin'izay dia izy tokoa ny fotoana hifadikanana. Notohizan'i Jesosy tamin'ny sary anohatra roa manasongadina ny fifanoheran'ny fampianarany amin'ireo mpitondra fivavahana izany dia ny fanjairana tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota ary ihany koa ny fanosana divay vaovao anatin'ny siny hoditra tota. Mahaliana tokoa io fomba fampitahana ny fampianaran'ny Kristy amin'ny fampianaran'ny Fariseo io fa maneho izany fa ny aratsy tokoa ny fomba n'ireo mpampianatra reto na ny fivavahana marina aza dia mety ho tonga fahamahizinana rehefa tsy mitandrina ny olona. Izany no tokony angalantsika lesona ihany koa eo amin'ny tontolo rehetra misy atsika, amin'ny fiangonana misy atsika, fa na dia fiangonana mitana ny fahamarinana aza ny fiangonana misy atsika dia tokony hitandrina mandrakariva isika ho an'ny olona izay tendrentsika hitondra sy handreny sampana eo anivon'ny fiangonana misy atsika ireny. Angatantsika mandrakariva mba ho taritiny fanahy masin'Andriamanitra isika mba hianao mpitarika ane tsy handeha araky ny herin'ny tenanao fa ao ambany fahendrena sy famasinan'ny tompo ary ianao izay hoentina ane dia omen'Andriamanitra tsilosaina mba hanampy ihany koa amin'ny asa fampandrosoana. Amen. Ry Andriamanitra tsara andresananitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mampianatra anay zavatra tsara mandrakariva ary ampio ihany koa Tompo ny isam-piangonana sy ny isa-tsapana tsirairay avy mba handroso fity aminao ka ho vavolombelonao tokoa ary hamita ny hafatrao izahay. Tonoana sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.